Inona no sandan'ny fandavana an'i Jesosy? Mankasitraka anao hatrany amin'ny fiarahana ao anatin'izao fandiniana soratra masina sy fandraisana fampahirizana izao ary fitondranam-bavaka. Ary tsaroa fa ao anatin'ilay lohahevitra ny ratsy eto amin'ny herinandro ity isika ilay hoe ny fitsaranan'i Jesosy Kristy sy ny lesona raisintsika aty aoriana ho fampiarana ho amin'ny tsara. Andeha isika aloha hiara hivavaka. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay fa tianao mbola hahatakatra bebe kokoa ny amin'ny fanavotana anay olombelona tamin'ny alalan'ny zava-nisy teo amin'ny fitsaranan'i Kristy sy ny tombotsoan'izany ho anay ary ny fahatiantoka kosa raha toa ka tsy mandray izany ampinoana izahay. Ampahatanjao izay izao hahatakatra ny sitraponao indray amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mankasitraka anao aloha satria niezaka mihitsy ianao namaky an'ilay Loka 7:1 ka hatrany amin'ny faraika amby 30 makasika an'ireo tantara izay nisesy tao anatin'ny famotim-pitorana fisamborana ny famotim-pitorana an'i Jesosy ny fitsarana azy izay nivadika tany amin'ny Herôda dia nafindra tany amin'ny Pilato nivezivezy teo izany mandra-pahatonga ny fanapahan-kevitra farany ao amin'ny fanombohana ny Tompo. Fa inona moa izany ny sandan'ny fandavana an'i Jesosy? Mety eritreritra isika hoe izaho efa nandahan'i Jesosy fa izaho izao maninona nefa? Na koa hoe lasa eritreritra mafy ianao na hampirorosaina mihitsy hoe sao dia mba efa nandahan'i Jesosy inona ny vokatra izay amiko? Fa tena misy vokany ary misy sandany io fandavana ny tompontsika io. Nanontany Pilato hoe omboako amin'ny hazo fijaliana ve izany ny mpanjakanareo? Fanontaniana maneso sy mampieritreritra kanefa tsy niambamba ny vahoaka. Iza moa ilay vahoaka eto? Olona tena maniratsira sy miteny ratsy ny zava-masina no nilaza teto hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara anie izay Ary izany valiteny izany dia efa nametraka azy ireo ao ambanin'ny zioga fanapahan'ny Romanina hatrany hatrany. Nefa izany ny zavatra nirian'izy ireo ialana. Mety ho tonga amintsika ihany koa izany ilay hoe mandaha ny zanak'Andriamanitra. Satria rehefa mamaky an'ireo tantara ireo isika, mora amintsika ny miteny hoe nenin'ny Jiosy izany tena adalàna mihitsy ny nandahan'i Jesosy tamin'ny androny. Fa raha zasy ianao niaina tamin'izany vanim-potoana izany angamba tsy ho afaka nanao safidy hafa fa tsy izay voasoratra ohatr'izao ihany tsika. Fa isika kosa avy eo no mandanjalanja araka ny lesona izay tokony homeny izany antsika. Ny fidin'ny mpifety jentilisa izany Israely ho azy fa nanary an'i Kristy izay mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, mpanjakan'ny lanitra kosa. Ary eto isika dia mahita hoe moramora amin'ny olombelona ny misafidy zavatra-dratsy, misafidy zavatra tsy haharitra noho ny misafidy ny mandrakizay. Mety ho tratran'izany izaho, mety ho tratran'izany ianao. Andao isika tsy hitompo teny fantatra hoe izaho kosa efa nisafidy an'izao na hoe izaho kosa efa manaraka ny marina ka izaho efa ao. Fa andao isika mbola hanaraka foana n'izay tian'Andriamanitra ho takantsika. Nanasa tanana ny Pilato satria tsy maintsy nisafidy koa izy. Ary toa ohatry ny hita ihany aza hoe niala tamin'ny safidy ratsy izy amin'ilay endrik'ilay hoe nanasa tanana. Natolany tamin'ny vahoaka izany hoe izaho rehefa manasa tanana dia anareo amin'izay no sisa. Kanefa na izany tsy izany dia tsy afaka tamin'ny fanapahan-kevitra sy ny safidy izy namela ny zanak'Andriamanitra ho lasa any amin'ny fanombohana amin'ny hazo fijaliana. Naniry mafy hamonjy an'i Jesosy ny Pilato fantatsika izany tamin'ny zavatra rehetra nataony na ny procédure nasaina narahana tamin'ny fitsarana. Hitany nefa fa tsy afaka nanao an'izay izy noho ny amin'ny vahoaka, noho ny amin'ny toerany sy ny hery-miasa manginananany sy ny laza sy ny voninahiny. Dia naleony ny safidy anao sorona ain'olona. Mbola nanome safidy aloha izy hoe Barabasa Jesosy saingy ny safidy an'i Satana mivantana. Izany hoe i Barabasa moa solon-tenan'i Satana, solon-tena maneho an'i Satana. Dia ny safidy an'i Satana no nataony vahoaka. Mety mbola tratran'izany zasy ianao andao hitandrina mihitsy. Fa rehefa mitandrina isika dia ny Tompo no miaro antsika amin'ny tohany rehetrarehetra amin'ny fiainana. Fa rehefa tsy mitandrina isika, ny voka-dratsiny dia izao hoe lasa manaraka ny baikon'ny Satana zasy ianao. Makaiza moa ny baikon'ny Satana? Mitondra ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izany. Ary tsy hisy tombotsoa azo antenaina haharitra mihitsy. Mety mahazo tombotsoa kely amin'izao fiainana izao. Fa very
amin'ny fiainana any apariny. Tsy maintsy hijinja ny voka-dratsy izay mandahany Kristy, dia hijinja vokatra ratsy mandrakariva tsy ahazo ny mandrakizay. Andao sika hivavaka mba hisafidy an'i Kristy amin'ny fiainana ahazoana voka-tsoa. Vavaka sika. Misaotra Kristy eo noho ny fanoronao anay, fa ny lesona nomenao ny amin'ny fanoloranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana, izany hoe ny alohavan'ny fitsarana mamaivay ianao, tsy nisy indrafo, dia antoka ao anay fa ianao naharesy izao tontolo izao. Izay ihany koa dia maharesy izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy sy ny fanavotany. Ampio ary zahay mba tena hisafidy an'i Kristy, satria voka-tsoa no ateraka izany amin'ny fiainana. Iaino an'i Kristy sy hankatoa azy hanao ny sitrapony. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.